Salama daholo eo. Fanomeravantsika rehetra amin'izao harivarivan'ny andro talata alohan'ny coupe de l'UEFA zao. Tsaratsara trambakana akory laly akory aby tsika. Mbola tsara hoy ny any avaratra reraka amin'ny maso hitanareo angambany a fa tsy olan'izany fa ataontsika foana ny fandarana. Ie, misy baolina tokoa androany ary anisan'ny tena hoe andrasan'ny maro angambany de ny hoe i PSG sy izy ty izy teo sy Liverpool. Tsara ihany ho an'ny tanora zay tsy du moins ny olona zay tsy natadidy fa tany amin'ny taona raha tsy diso tany amin'ny taona 5 amby 700 tanohanina tany amin'ny 4 amby 7 1974 zany tamin'izany zay tany La Réunion no mipetraka dia nifanehatra tamin'ny Saint-Étienne Liverpool. Tena moa tamin'izany tena naka Saint-Étienne tena 200 isan-jato mihitsy ary fotoana ray tena nanamarika ny fiakaran'ny football Stéphanois ambony tamin'ny sehatra Europeana tamin'izany ary tena baolina be tokoa, tena baolina ary tena niady fa indrisy resin'ny Liverpool i Saint-Étienne. Tsara ihany mampatsiahy an'izay tantara zay satria tena narary ary tena ohatran'ny hoe tena tsy nahita tory mihitsy ny alina tamin'izany andro zany. En plus le décalage tena mbola hianatra rapitso, le décalage horaire zany tamin'izany tena horreur be mihitsy fa ny raiky moa tia fanatanjahantena ary nitaizany tao anatin'izany fanatanjahantena zany zay dia nijery an'io baolina io ary tena nankafy ary tena niady mihitsy tamin'izany ary indrindrandrindra moa fa vao nanombonomboka kely koa ny voahan'ny télécouleur hoe tena nanomboka niapprécie kokoa fa resy Saint-Étienne. Raha tsy diso aho ohatran'ny taim-baolina no nahafaty azy zay fa bon tena souvenir ratsy ho anay iny. Androany alina any Liverpool no atao ny match retour. Za tsy teny hoe taim-baolina le match tamin'ny taty Paris iny fa ny ano de tsy afeniko fa convaincu aho hoe nangalatra le arbitre. Nisy faveur ho an'ny Liverpool kokoa le izy tamin'ny voalohany ary amiko dia penalty le nidiran'ny bracolato anaty devant izy rery sisa de niaraka tamin'ny défense sy ny goal dia ianao raha manao fandona contre-poids misoroka ohatran'ireny, misoroka samy misoroka miady fa tsy hoe lamosina sy nisoroka ary zay no mahatonga an'iny hoe penalty. Tsisy ady hevitra izy fa bon 1-0 moa zany ny baolina de par handicapé ray Paris. Raha ny culture apetraky ngia Luis Enrique ao anatin'ireto joueur joueur PSG reto dia ny culture espagnole zany hoe tsy mieritreritra mihitsy hoe milalao an-tanin'olona fa tsisy territoire zany hoe ato aho mandresy, ato aho manao mitady match nul na izao fa on cherche toujours la victoire et on met les pieds sur les balles, du moins sur le ballon. Zany hoe tena atao mihitsy ny gardien an'iny baolina iny monopoliser-ny tena jusqu'à hatramin'ny hoe eto ny mamono de am'izay fotoana izay vonoina. Ka raha ohatra tafita tsara apetrako zay
tafita tsara le mesazy hoe tsy misy tsony hoe victoire territoriale zany hoe tsy maintsy mandresy ao Paris. De resy any aninona moa le anaran'le stadiny Liverpool iny zay matadidy, Anfield. Tsy misy an'izany tsony le psychologie an'ireo joueur ny PSG reo raha vao tafita tsara zay il n'y a pas de raison hoe ka tsy andresen'ny PSG any Liverpool. Amiko zany farafahakeliny match nul jusque hatrany amin'ny fataperan'ny fotoana, farafahakeliny moa raha ohatra tsy mandresy PSG directement, farafahakeliny tonga am'izay hoe tir au but any amin'ny farany io rencontre io, amiko zany. Zay no kafezany aminareo vilia maneno zany. Misaotra betsaka tompoko. Ka eo no tondrako an'izy hoe nisy an'izay le souvenir zay, ohatrany tsy de misy miresaka an'le izy, tant mieux, fa souvenir ratsy le izy ho anay tam'izany no tena ratsy mihitsy zany hoe tena resy tamina tain-bôly zany Saint-Etienne tam'izany. Ka de rehefa avy eo tsika mifanao fotoana angambany amin'izany foot zany, samy mijery any an-tokantranony any, samy mioraka am'izay anany any fa za manokana aloha de nametraka hoe mahafaty baolina le recrue vaovao iny Crava izy iny moa fiantsoana azy sa Carva, dia za koa mahita hoe Joao Neves koa mahafaty baolina androany. De anjaranareo mieritreritra an'izay hoe raha Neves no mahafaty baolina de ahoana ny fandehany zay. Zay ny amin'iny. Hiresaka momban'ny filoham-pirenena tratran'ny intoxication alimentaire isika. Tsy tokony resahana zany ary zavatra azo eritreretina hoe banal na hoe zavatra iainan'ny sarababem-bahoaka zany. Nisy manko omaly zany hitako ary saika hiera tamin'ny ramatoa kely Vanessa Manonga fa tsy ananako ny contactany. Hoe mba indramiko le teninao iny hoe matsapa le finoa mijaly ny malagasy. Tsy azoko ampiasaina le izy satria mbola tsy nahazo anazy ary zay da zany tsy mifandray dia saika hi-établir contact aminazy mba azoko ampiasaina ve tompoko le feonao le milaza hoe tena tsapanao ve ry Andriamatoa Andry tsalainy ozy ianao, tiako be iny frappe iny, fako moaly saika hampiasa an'le izy de moaly ihany koa fa tsy azoko ampiasaina le izy. Za manko manaja an'izay tsy ohatran'ireto le za zany miteny anareo le mampiasa ny feo aok'ireny tena mba miangavy mba aleo tsika mba mifampiresaka ihany satria fantatro nefa amin'ny YouTube anie misy vola e. Nefa le droit d'auteur zany ohatran'ny tsy rarahinareo le izy ohatran'ny tonga de coupenareo eny am-panidinana, mialokaloka ao anatin'ny hoe fandefasam-baovao nareo sy ny karazany, tsy any le izy fa tokony asiana ihany zany fanajana an'le olona tahaka ny ataoko zany hoe manaja Andriamatoa Vanessa Manonga aloha hoe azoko atao ve. Fa tena pertinent be, tsy fantako hoe tamin'ny ovina izy nanao an'iny frappe iny fa hoe tena tsapanao tokoa ve fa tena mijaly le vahoaka mba iaino ary zao. 200 000 ariary ozy izy ramatoa Vanessa Manonga. Ka izao le izy c'est le quotidien même des Malgaches, de la population malgache, sinon de ceux qui vivent à Madagascar zany hoe tratran'ny diarrhée na tratran'ny intoxication alimentaire. Fa raha filoham-pirenena kosa dia mahalasa saina.
Ary malasa saina be le izy satria zay le hoe alao asiana foana zany le par expérience zany. Matetika ako tam'izany andro zany, tam'izany hoe sado cabinet zany ana filoham-pirenena zany, indrindrindrindra zany filoran-tsiraka zany. Première classe-ny 747 moa dia eo amin'ny raha tsy diso 1 2 3 4 rangées, de eo ampovoany eo misy lot kely zay, dizy ery ampita ery amin'ny farany ery de zay amakin'ny dokotera ety amin'ny ilany ankavia. Ary rehefa mandeha président tsy maintsy mandeha dokotera razanam-parany. Ary tsy maintsy mandeha koa ny mpikarakara ny sakafo manokan'ny filoham-pirenena, testeur, goûteur, n'ino. Ary ny azy de manokana na de eny ambonin'ny avion eny ary de manokana. Tena hoe lôzistika zany filoham-pirenena mi-se déplacer zany tena hoe tena hoe lôzistika anankiray tsy tena hoe mavesatra fa tonga de efa package anankiray hoe reto garde du corps aloha zany ça va, cela va de soi hozy izy miteny vahiny. Fa eny de ny médecin personnel mazava ho azy ihany koa, ny porte serviette mazava ho azy, de ny mpanandrana sakafo sy mpahandro ny sakafo raha ohatra tena misy hoe tena spesialy. Io zany no ahitanao an'le hoe ahoana moa le firenena no androso e? Aiza n'ity filoham-pirenena ity? Na zany lôzistika zany raha tsy manana an'izany izy hoe misy mpanandrana sakafo, misy mpahandro sakafo manokana ho an'le filoham-pirenena, ny daholo be tsy voatery mahafantatra an'izany, fa raha ohatra zao le filoham-pirenena hiteny hoe atsy no misakafo, na atsy ny misakafo selon ny organisation ny mpanasa na ny organisation izy tena no nanao azy, de fa tonga de fa mandeha aloha 2 jours avant, raha eto an-toerana zany, raha ao Madagasikara zany, ny mpahandro sakafo zay anazy manokana sy ny mpanandrana ny sakafony, izy mivady na izy manokana ihany koa. Dikan'izay ny zavatra rehetra, ny sakafo rehetra, ny zavatra rehetra miditra ao anatin'ny chambre-ny filoham-pirenena dia tsy maintsy ireo olona daholy miditra ao chambre zany no nampiditra an'ireo, ary tsy maintsy ireo olona daholy no niteste azy, eny fa na de tavoahangy midy ara dia tsy maintsy manokatra échantillon anankiray izy. Zany hoe tsisy négligence mihitsy zany na ny ray aza. Ny chaîne de froid tsy maintsy respectena tsara mihitsy. Fa zao io manko tsika zany manontany hoe ahoana moa ny hahatonga an'le intoxication alimentaire? Ny olona rehetra dia samy manana microbe mahazatra azy. Ny olona rehetra dia samy manana ny fiarovany tenany ara-biôlôjika, système immunitaire zany, ara-biôlôjika. Ny ahy manokana zao raha vao
tsy tsara sasa mihitsy io salady io. Ary matetika tena rehefa tena te hihinana tany Madagasikara zany, de tena izaho mihitsy mandeha mividy an'le izy. Tsy mividy an'io eny amin'ny étalage eny amin'ny tany eny fa tsy maintsy eny ambony na any amin'ny Cora mihitsy. Tsy vitan'izay fa tsy maintsy sasana feuille par feuille io. Fa raha tsy zany de tonga de mipiriritra, diare tsy hita nono. Dikan'izany zany efa tokony ho fantatry ny élément ny filoham-pirenena, ny olona mpiandraikitra ny sakafony fa hoe zavatra ohatran'izao tsy fihinan'ity président ty. Ohatra hoe tsy de mety aminy loatra raha misy carry, ohatra zany. Tsy de mety aminy loatra raha be loatra ny poavra. Izy anie tena tsy mihinana tongolo gasy mihitsy. Nefa ao anatin'ity zavatra nasiany tongolo gasy kely ary metsihany mihitsy ny fofony. Ben oui, normal be ny arolala. Misy mpanandrana zany. Fa maninona l'izy no tsy nisy na hoe naninona le filoham-pirenena no narary tratran'ny intoxication alimentaire noho ny négligence. Satria ny bling ny dedadedaka no ahafaty no mahafaty anazy menakavy. Le m'as-tu vu? Ty ho aza, ty zahay. De niary fenitra rehetrarehetra tsisy malala hoe mila an'izao, mila an'izao. Navigué à vue. De zay tonga hohanina, zay tonga lanina ohatran'le business any. Tsisy hoe ty business ty tsy azoko atao ty. Matin'ny atendana de hohanina, tsisy test, tsisy ninona. Ahoana ty zalahy kisana ve ty sa ahoana? Tonga de tsy mahazo mihinana an'io anao président mbola tsy nigoutena io. Tonga de tsy mihinana président zany. Lasa ny zavatra tokony atao de mividy zavatra am'kanety. Jerena tsara kokoa nefa ny kanety sao de mifoita. Be jus amin'ny kanety, jus de letchis, jus d'orange, ninona. Tsy asiana gaz fa sao de gazeux fa sao de efa mitorona koa. Zay zany diso hoe zany ve de tsy vita, tsy fantatry ny zalahy. Normal be le firenena raha tsy mandeha. Fa ny zava-doza de zao. Ary ialako tsiny am'le fandehan'ny raha fa tsy maintsy lazaina manko. Na madamako ary tezitra rehefa niteneniko an'izy teo rehefa hanina fa ity analyse ty misy teny zay nataony ary nahafinaritra ahako satria mbola izay vao nisy tompona ndraiky mpanjakana na hoe mpanao politika eniko ny teny an'izay. Ozy ramatoa Kristina Razanamahasoa. Tam'izany izy tao anatin'le combat miady amin'ny tsy fihetezana amin'ny zavatra tsy mety amin'ny firenena ka nanaovany reto TGV na Irmara ady tsy mendrika maha olona sy fanajana ray aman-dreny. Hoy ramatoa Kristina Razanamahasoa tam'izay andro zay.
Raha misy ho anareo zay mpanaraka anao zy, ianareo zay mpakatoana ho atsika malagasy, fantatro ianareo fa mihaino aho zy, fa aza mirary ratsy ny fahavalonareo zy, aza mirary ratsy amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminareo fa eto ambavaka izy. Tonga saina be hoe eto ambavaka izy, aza mirary ratsy amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminareo, aza mirary ratsy ihany koa amin'ny fahavalonareo. Ny saika ataoko lohatenin'ity fandaharana ity de zao, raha tsy ny bebe sy ny madamako aho, ary tonga de nikapoka tao anatin'ny lohako zay tenin'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa zay, mpanina zay, aza mirary ratsy ny fahavalonao. Fa saika ataoko lohatenin'ity fandaharana ity de hoe saika avotra i Madagasikara. Tsy izaho no tompon'le lohateny fa hitako ao anatin'ny frappin'ny olona zany a. Misy olona moa miteny hoe raha roa isan-jato sisany ny olona makatoa sy makafy any Andry Rajoelina mbola betsaka. De zao re olona, zay indrindra anie nitenenako e. Il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela, nanampiasa 60 000 mandataire na ordonnance, 60 000 personnes nahazo ordonnance ary Andry Rajoelina, tsy possible mihitsy ho resy tondro, avec un taux de popularité de moins de 5% tam'izany. Satria niza mera fidiny eo de akapoko ny olona raha vao hoe meran'ny TGV na Irmar dia tonga de imazony Andry Rajoelina, tonga de moins de 5% taux de popularité eo. Zay ny zavatra noteneniko. Nandeha hanomana ny Alabato, lany daholo zay tiany napetraka, fa zao taiko na zay ny tian'Andriamanitra aseho hoe jereo ny tsy fitiavan'ny olona anao. Tsy zany manoratra an'le roa isan-jato sisa angamatra be reo olona. Manomboka amin'ny teniny Andriambavilanitra, vehivavy no manoratra an'izany. Aseo mbola averika ny fisaorana eto hoe ny Andriambavilanitra no tena mpanaraka anahy eto amin'ity fandaharana ity tompoko. Miala tsiny amin'ny tovolahy sy ny lehilahy fa ohatrany hoe raha zay ka manontenenina azy de zaho aloha manabe tarehy. Manabe tarehy fotony le rony, fa raha ohatra misy tena hoe tolona tena atao sy fanaovana de ny vehivavy. Misaotra ny nenandray anjara omaly sy amin'ny fanampiana, misaotra tompoko, voaray tsara ny herikerika mahatondradrano. De roa isan-jato ozy izy raha be indrindra ny taux de popularité. De ao misy miteny mihitsy tonga de mahitsy be saika avotry Madagasikara. Ore olona, ore olona. Efa zany zany kosa taminareo hoe enim-bolana nomeko anio raha betsaka. Zao ne tsy azonareo fitondram-panjakana. Misy fazy tsy maintsy lalovana atongavana amin'izany atao hoe implosion na hoe explosion. Ny implosion aloha efa nisy tao aminareo, firondron'ny lehibe lasa misitaka moramora na nametraka ady mihitsy taminareo ary nondroanareo ihany koa. Tsisy olon lehibe maro zao tokisana intsony aminareo e. Raha misy ao de fatifatona jolahy, raha misy ao de olona ohatran'ireny hard-rock kapsily reny, nisy olona ka feno kapsily.
tena miala tsiny am tena zany a. Misy fazy tsy maintsy andalovana mba ho tonga am'zany atao hoe explosion sociale zany. Ary raha mahay mandinika fiarahamonina, raha mahay mandinika an'zany atao hoe amin'ny fazy ahoana natokavana amin'ny révolution na hoe iny misy rotaka goavana fazy ahoana ny genezin'ny 72, ahoana ny genezin'ny mai 68. Mila fandinihana zany, mila jerena daholo hoe inona ny tato, inona zao, inona zao, ampy ve ny fepetra, ampy ve ny critère mba ahafahana manao parallèle am'ty sy ity. Tsy miteniteny foana le olona am'zany. Zany fotsiny hoe mifahafatesanao a rehefa irin'le olona hoe hoay saky avotry Madagasikara. Fa zay ny tsy nanaovako ny lohateniny zay satria non seulement za be do mivadiko, en plus mba henoko sady tadidiko zay tenin'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa zay, ny tenako olona mivavaka tsy andeha hirary ratsy ho an'olona, araky ny teneniko hoe tsy fitiavana any aho, fa za mila ny hoe firenena mba metimety sy tsara, ary mba olona endro no mitantana azy, fa ty olona matina lamaody. Izy arangako hisy président ka hanao am'ty hoe costard de mifatotra vy eto anany ty. Ty zavatra fantaisiste rehetrarehetra ty nanaovan'le ry, ary zavatra ataon'le ry, il est vraiment fantaisiste. Tena manakea hoe tena le ry zany tena tsy haiko e, tsy fantako raha ohatra hoe lamodina kely na bande bokosy na 18 ans 19 ans nga, il pense que le gars il est à 19-18 ans hein. Tena ohatran'ny mba reveko reny le Maibach reny a, de fidirana nga le Maibach a, tiany-data hono le Maibach. Ohatrany tam'za tamy mbola kely mbola 4 ans 5 ans. Feno majorité eraky ny arina ny tomobile ohatrany satria saky makao an'le sinoa kady fototra teo fasin'ny Copa, tam'zany ho an'izay Mahatsiaro, varotra tomobile kely be dia be ry adamo. Fa io ny ankabeazany hoe lasako daholo satria isaky ny tonga ao de dongy amin'ny mamanay foana aho. Farafahakelinay mahazo anankiroa. Ny niany radiolina frustration an'olona tany amin'izy 85 ans no tanterahana izy am'zao 45-50 ans. Ny firenena matanjaka mafy be ary, tsy mampiasa Maibach zany no filoham-pirenenany. Raha isika asa loatra inona no tena hoe zay hoy izy mety hiteny izy hoe volako any fividianana io, de andao ary afotofotorina am'zay fototra renanao, fototra renan-drakà, de ho hitantsika eo ny baziny. Arak'le teneniko am'le ankiray hoe rehefa jerena le arika-rena sy le fitombon'ny harena, jerena koa ny fandavana an'le impôt, ary amin'ny fitondrana ary, ary amin'ny Antaninarenina ary, tena mifangarika a, tena mifangarika. Raha olona mandray 1 milliard ariary zany, ny farafahakeliny, tena farafahakeliny any amin'ny atao hoe 100 millions ariary ny impôt an'izany. Fa tena teneniko anareo tsy mahatratra 10% akory e. Tena ty ve ny impôt alohan'le ry? Ty ve ny impôt alohan'le groupe, de le finance am'zany mitazana fotsiny nefa na vola miditra am'le marary ny fanjakana makany am'le toerana raha, any am'le kliniky, 4 milliards isan-taona. De gaga fotsiny ianao hoe tena alefaso aty lesy le dossier ohatrany tsy inona any zany. Ny olona moa matahotra. Ah bon? Zany hono no teny marina ve zany fa mba verifiena aloha. C'est le fils aîné fraîchement diplômé en cuisine qui était au fourneau. Quelle humiliation. Mila verifiena kely zany hoe ny zanany hono no nanao lakozia tao zany. Nga moa lakozia no nataon'le ry fa tsy gestion a. Ary nga moa le ry président tany hoe isan'andro isan'andro
Ohatran'ny par correspondance le izy de avy eo de ohatrany samy hafa izy raha bon bref le resaka zaza aloha tsy de idirako loatra fa aleo ino any. Ka zay le izy. Raha ny fandehany sy ny fitrangany zavatra am'zao fotoana zao, za zany tena teneniko anareo fa tsy manary toky aho. Ny probleman'io vahoaka io fotsiny de olona tsy matarika azy no mijoro devant eo. Ary tsy de tena hoe babon'le olona loatra le malagasy. Fa rehefa tonga ho amin'ny fotoana averika any zay, tonga fotoana misy olona tena ao anatin'le reven'le malagasy no mijoro eo, de za miteny anareo fa am'zay fotoana zay manisa andro. Ary zava-doza misy eo am'zay a. Zava-doza satria le vahoaka anie tena dia zay miresaka aminao: ahoana président? Roviana ihany izy ty e! Ah, tsy anjarako azy zany. Zaho lehy mpanao gazety e. Narankory ankazo atao an'zava zay nefa mijano e. Tady mpitarika le olona. Ianao ve de mieritreritra fa sur 30 millions de malgaches, il y en aura pas un ou deux ou une dizaine tsy hiasa? Za manohy fa vahoaka anie no lalaovinao a. Amy fotoana tsy afozinao mitefika, am'zay fotoana zay ny tena tonga ny hoe diarrhée, tratran'ny intoxication populaire, de hoy ny tanora any avaratra hoe am'zay fotoana zay vao tena mivalan-tay. Mandram-peona? Veloma mahafinaritra tokoa. Samby ho tahian'Andriamanitra. Daholo.